Maro ny faritra hiaran-doza eto amintsika, rivo-doza mahery, arahana tondra-drano, ahitany skere. Mandritra ireny fotoana ireny dia mitady ho adino ny zosy andraikitra mahakasika ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, indrindra ny vehivavy bevoka. Ry vehivavy bevoka, ho anao sy ny zanakao, fantaro fa zosy andraikitrao no misafy sy miteraka ara-dalàna eny amin'ny tobim-pahasalamana indrindra rehefa tojo-voiny. Misy tobim-pahasalamana misokatra sy mandray anao foana, eny na mandritra ny loza sy ny voina mitranga aza. Vao misy tsy metimety na misy marary mandritra ny mahabevoka anao, aza miandro fa makanesa eo no eo eny amin'ny tobim-pahasalamana fa mety hanafitra ny fiainanao sy ny zanakao izany. Eny amin'ny tobim-pahasalamana irery ihany ary hatrehan'ny mpiasa ny fahasalamana vahoafana ihany no miteraka. Aorian'ny fiterahana ary ao tsara ny toromarika ny mpiasa ny fahasalamana momba ny fampinonoana ny zaza, ny fahasalamana sy ny fitombon'ny zaza, ny fitandroana ny fahadiovana, ny fahasalaman'ny reny mampinono. Fantaro ary tadidio fa ny fandrindram-piterahana dia mandamina ny fiainany ankohonana no mitsinjo ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Mila atao vaksiny ny zaza ary tsy adinoina ny famerenana fa hiaro azy amin'ny rofo izany. Adidinareo mpiasa ny fahasalamana, ninona zavatra mitranga, ny mitily sy mitsabo izay aretina mety hiseho mandritra ny fitondran'ny reny voaka namora ny fiterahany, ny manoro hevitra azy sy ny vadiny ho amin'ny fahazoana taranaka salama. Ny tsy fisafon'ny vehivavy bevoka eny amin'ny tobim-pahasalamana dia miteraka voka-dratsy maro ho azy. Voka-tsy voara-maso mety hanimba ny zaza ho amboaka, trangana-retina tsy voatily sy voatsabo, indrindrindra ny VIH/SIDA, tsy fahalalana ny fotoana hiterahana, aretina mamany lava. Aza dino ihany koa ho andro efa avy niteraka ny mampiasa ary manohy ara-dalàna ny fomba fanabeazana any anivon'ny tobim-pahasalamana, indrindra ho an'ireo mampiasa tsindrona. Raha ny fahasalaman'ny zaza ao an-kibo indray ny jerena dia tsy azo antoka mihitsy raha tsy nisafy ara-dalàna teny amin'ny tobim-pahasalamana ny reny bevoka. Tsy fahafantarana izay ao am-boaka, tsy fitomboana ara-dalàna, fahasamponana mety hatramin'ny fahafatesana azy. Tsaroa fa isika ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahasalamantsika sy ny ankohonantsika, aza atao ambany zavatra ny fahasalamanao indrindra mandritra ny fotoan'ny voina. Tompon'andraikitra ihany koa ianareo mpiasa ny fahasalamana amin'ny fanarahana sy fandraisana ireo reny bevoka, hiteraka ary ireo zaza.